Dia efa tonga eto anivontsika ihany koa ny avy eo anivon'ny antenimieram-pirenena, ny filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy izay horaisitsika ihany koa ao anatin'ny horakoraka mafy be tompo-kilasy tompo-vavy. Ankoatran'izay ihany koa dia efa tonga eto ihany koa ireo tompon'andraikitra maro samihafa avy eo anivon'ny firenena samihafa izay eo anivon'ny firenena Frantsay, ny avy eo anivon'ny firenenan'ny Inde, ny Ethiopia, ny avy any Chine ary ihany koa ny avy any Comore. Mbola ho tenenina amintsika miandalana eto izy ireo ary ho tazantsika moa zany mazava ho azy ho aseho antsika mivantana, ho aseho antsika mba ho hitan'izao tontolo izao fa manana ny lansany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatran'izay moa ao anatin'ny matso lehibe ihany koa dia misy ny fandraisana anjara n'ireo tafika avy amin'ny firenena samihafa, midika izany fa maro toerana ihany koa ny tafika malagasy ka mahazo izany voninahitra lehibe izany izay raisitsika amin'ny horakoraka mafy be tompo-kilasy tompo-vavy. Ataontsika ambonimbony ny saina, ataontsika mafy be. Efa tonga eto anivontsika ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo momba ny lalapan'ny renana. Izany rehetra izany moa dia ray aman-dreny eto anivon'ny firenena ao anatin'ny fitantanana ny rafim-panjakana samihafa izay midika fa manana ny lantsany, manana ny ajany tokoa izao sehatra lehibe izao fankalazana ny fahadimy-ambinipolo taona niverenan'ny fahaleovantena sady ihany koa manamarika ny fahadimy-ambinipolo taona nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy. Eto anivontsika ireo folo alin-dahy malagasy ireo izay mankalaza ny fetiny ihany koa. Noho izany dia arabaintsika ny folo alin-dahy malagasy amin'ny alalan'ny horaka mafy dia mafy tompo-kilasy tompo-vavy. Ataovy mafimafy kokoa. Dia hivavaka foana isika ho an'ny firenena. Zanary o taio ny tanindrazanay izay iombonantsika izany fomtempo izany ao anatin'ity fankalazana ity. Zanary o taio ny tanindrazanay.
dia ho tany sambatra tokoa I Madagasikara. Izany no vinavinantsika ary isika rehetra no hiaraka anao ny ezaka ahatongavana amin'izany fahasambarana sy fiadanany firenentsika izany. Samy manana andraikitra ny tsirairay avy amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Koa samy ezaka isika alahoery tompoko lahy sy tompoko vavy indrindrindrindra ao anatin'izao fankalazana ny taonjobily lehibe izao dia samy andeha ankafaliana isika iroso anomevana ny fampandrosoana na ara-toekarena io na ara-tsosialy na eo amin'ny fifampitsombinana samy hafa amin'ny alalan'ny asa ao anatin'ny fanomezana ny lanjany mahaolona ao anatin'ny fampiroboroboana izany toekarena izany sy ny orinasa maro samy hafa ary indrindra ihany koa miady amin'ny kolikoly. Izany moa no voalaza ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana izay ahafahantsika miasa ihany koa. Tsara ihany ny mampahafantatra antsika ny mety ho fizotry ny fandaharam-potoanandroany atolotra anao commandant ny fanazavana izay. Eto amin'ny kianjany Barea amin'izao fety fankalazana ny fa-5 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy ny joroan'ny 10 izao. Toy izao sy toy izao ny fandaharam-potoanantsika any maraina. Amin'ny folora dia andray Ian'Andriamatoa filohan'ny Repoblika sady lehibe faratapon'ny 10 isika. Aveo dia anangana ny faneva-pirenena isika ary iredona ireo andininy 3 ny hira-pirenena malagasy. Aorian'izay kosa dia anao ny fisafona ireo andeha tafika izay efa miantrana eto anoloantsika Andriamatoa filoham-pirenena. Aorian'izay dia isy ny fiomanana ho an'ny matso ary mandritra izany fiomanana izany dia isy ny seho ho ataon'ny mpitsoka mozika ny gouvernemanta, ny mpitsoka mozika n'ireo tafika ary ny mpitsoka mozika ny gendarmerie. Aorian'izay kosa dia isy ny seho miavaka izay ho ataon'ireo zanatsika avy any amin'ny sekoly miaramila-pirenena. Rehefa izay dia iroso amin'ny matso lehibe izay andraisa fiarovana sy filaminana rehetra anjara isika. Ankoatra ny hery fiarovana sy filaminana izany hoe ny tafika, ny gendarmerie, ny polisy-pirenena dia ao ihany koa ireo avy amin'ny fadijeranana, ireo avy ao amin'ny fiandraketana ny rano sy ala, ao ihany koa ny avy ao amin'ny ireo mikarakara ny ainam-ponja na ny atsotsika hoe administration pénitentiaire, ao ihany koa ny avy amin'ny polisy munisipaly ary tsy adino indrindraindrindra ireo vahiny manakajana saitsika dia ny avy ao amin'ny tafika ny Repoblika etom-bahoaka ny Sinina sy ny tafika Frantsay avy amin'ireo ery aty amin'ny faritra atsimo ny Océan Indiana na atotsika hoe Forces armées des zones sud de l'Océan Indien. Efa tazantsika amin'izao fotoana izao ny flou izay avy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raisika amin'ny orakoraka mafy be tompoko lahy sy tompoko vavy. Anisan'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena izany filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izany dia efa tazantsika ny fahatongavany teo ary sesy eto amintsika eto ireo tompon'andraikitra ambony ara-panjakana izay mitantana ny firenena ao anatin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Tsara ihany koa ny manamarika fa isy ny horonan-tsary izay ho aseho amintsika mialohan'ny fampisehoana ataon'ireo kodiaran-droa sy ny fampisehoana ataony avy eo anivon'ny sekoly miaramila pirenena avy ao Beravina Fianaratsoa izay tonga aty ihany koa aneo ny fahaiza-manaon'izy ireo anomezana laka ity fankalazana ity ao anatin'ny hetsika manokana sy seho miavaka ihany koa. Dia asivorakoraka mafy be tompoko lahy sy tompoko vavy
andraisantsika an'Andriamatoa filohan'ny Comore izay tonga ihany koa manome voninahitra. Izany dia midika fa mandeha tsara ary miroso tsara ny fifandraisana ara-diplomatika ny Madagasikara amin'ireo fireneny samihafa. Dia ankafaliana moa no andraisantsika izany rehetrarehetra izany. Ya, ao anatin'izay entana trano ray aman-dreny hitazona tsara ny zaza. Ety arina ety dia misy an'i Natanael 12 taona manao blouson menamena. Ety amin'ny chorale arinan'ny estrade ety izy no tazominay. Ety ny ray aman-dreny no maka azy Natanael 12 taona manao blouson menamena. Sotra tompoko. Raisika ao anatin'ny orakoraka mafy be ihany koa ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ramatoavadiny izay efa tonga ato anatin'ity kianja ity amin'izao fotoana izao. Miaraka isika rehetra isa roa telo. Ataovy mafimafy moa e, ataovy mafimafy kokoa. Mafimafy. Sotra tompoko. Raisika ihany koa amin'izao fotoana izao Andriamatoa Jeneraly filohan'ny antenimieran-dolona sy ramatoavadiny izay tonga eto anivontsika. Aiza le orakoraka e? Ray aman-dreny eto anivon'ny firenena avokoa izany tompon'andraikitra rehetra izany. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia raisika ankafaliana Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa sy ramatoavadiny. Raisika amin'ny orakoraka mafy be tompoko lasy tompoko vavy. Mafimafy. Tsara moa ny manamarika manoloanantsika ny sainam-pirenena lehibe amin'ny refin'ny sakany 3 metatra, ny lavany 4 metatra sy 10. Izany sainam-pirenena lehibe izany nanomboka tamin'ny taona 1974 no efa nanomboantsika nanome asina izany ao anatin'ny lanonana manokana tahaka izao. Ny loko-pirenena malagasy, ny fotsy, ny mena, ny maitso dia aranty manoloanantsika izany ao anatin'izao lanonana izao. Hitantsika ihany koa miaraka amin'ny ny tsangamby lehibe izay mirefy 5.10 metatra ary izany no ampiakarantsika ny sainam-pirenena rehefa tonga Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Miray fo amintsika eto amin'ny kianjan'ny Barema Masina Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ataontsika ny orakoraka mafy ho fiarabana azy. Ataovy mafy be. Dia izany orakoraka izany sy ny saina mikopakopaka Andriamatoa filohan'ny Repoblika no iandrasana anao ankafaliana ho tonga eto amin'ity toerana ity ihany koa. Jerena izany izy atao mafy be le orakoraka. Dia raisika ampitiavana ihany koa Ramatoa Miala Rajoelina vadin'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara izay efa andalanany hiazo ity toerana ity afaka fotoana fohy izany reniny malagasy izany dia higadona eto amin'izao kianja izao manome voninahitra ny fankalazana rehetra ihany koa. Raisika ao anatin'ny orakoraka mafy be izany rehetrarehetra izany.
Amafisitsika trany fa mialohany fanatanterahana ny matso lehibe rehefa miomana amin'izany ireto andeha tafika ireto dia isy horonan-tsary miavaka ho fankalazana izao fa 5 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy nijoroan'ny folo andahy izao. Aorian'izay kosa dia isy ny fampisehoana ho ataony avy ao amin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie izay mitondra kodiaran-droa ampiseho ny fahaiza-manaony eo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana ny olo-manakajy. Aorian'izay araka ny favoalaza teo dia isy ny fampisehoana ho ataony ireo avy ao amin'ny sekoly miaramila pirenena ary zay vao iroso amin'ny matso lehibe isika. Misaotra tompoko. Dia ametsika ny koralany sehatra miaraka amin'ny mpively abonga maro anaka ho fanafananatsika rehetra eny amin'ny seza misy atsika avy eny zino anany sehatra. Manatanteraka trany ny asa fiarovana sy ny fametrahana fandriampahalemana eto Madagasikara satria tao anatiny izay 12 taona izay dia tsy nitsahatra ny voatra trany ny fahaiza-manao ny voatra izany ihany koa ireo ambana maro lafy manomboka aloha izany ny tafondro voalohany isika manisa amin'izao fotoana izao 120 zany vao ikadina eto amin'ity toerana ity ny filohan'ny repoblika satria izay no fomba mampanao entina manome voninahitra ny lehibe fanatam folo andahy izay filohan'ny repoblika ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena toy izao dia misy an'izany hoe fanomezam-boninahitra manokana izay satria andeha rehefa avy eo ialohan'izay matso izay nisy fisafoana nisy andiana. Raha ny zava-misy etỳ Mahamasina amin'izao fotoana izao ny Grifina dia ataoko hoe efa tonefolola ny kianja na ireo ery amin'ny gradin zany izay ipetrahany sarababen'olona mamotrina ity mamely voninahitra ity fotoana ity eo ihany koa ireo olo manakaja isan'ambaratongany na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany ary tsindriana manokana tokoa izay hoe délégation avy any ivelany izay satria dia mandritra ity fankalazana ny fa 15 taona ny iverenan'ny fahaleovantena Madagasikara ity dia délégation vahiny maro no manome voninahitra sy mandray anjara ihany koa amin'ny matso androany eo ireo solitena ofisialy avy amin'ny firenena samihafa izay porofony fifandraisana diplomatika sy stratéjika eo anivon'ny Madagasikara sy ireo firenena vahiny mpiara-miasa ireo na ny ety anivon'ny ranomasy faritra ny ranomasy indiana zany na ny aty amin'ny na mana fiara-miasa amin'ireo firenena hafa ivelany izay faritra misy atsika izay. Raha ho an'ny Frantsa manokana Grifina sy mamy Filipina dia misy kajy roa ireo délégation manotriny eto misy ny délégation officialy avy amin'ny fitondram-panjakana foibena ny hoe France Métropole izay tarihan'ny général du corps d'armée Éric Pelletier izay tale général lefitra ny misahana ny fifandraisana irezam-pirenena direction des relations internationales et stratégiques izany hoe DGRSI izay solitena ministry ny tafika frantsay miaradia amin'ny talen'ny kabinetrany ihany koa ireo manam-boninahitra samihafa. Amin'izao fotoana izao dia migiadona eto amin'ny kianja Barea amin'izao fotoana izao i Ramatoa vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina moa zany izay marika sahady manaitra sahady ny ho fahatongavan'ny filohan'ny repoblika afaka fotoana fohy. Ny vadiny filoham-pirenena izay mandray anjara asa feno ao anatiny fampandrosoana eto Madagasikara ary manana n'ilay fikambanana association fity izay entiny miantsehatra ao anatiny fanampiana ny mpiray-tanindrazana indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny fanentanana amin'ny resaka ady amin'ny herisetra izay iarahany miasa amin'ny brigade féminine de proximité ao anivon'ny polisy pirenena izany hoe mijery kokoa an'ireo ankizy sy vehivavy ny eo amin'ny lafiny sehatra ny fanentanana amin'ny vaksiny ary efa tena hoe mivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fiara-miasa ho an'ny Ramatoa vadiny filoham-pirenena
izay ao anatiny izany hoe fitondrana ny fanomezan-tanana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny hoe reny nisy malagasy azy tsy mitsahatra ihany koa moa zany ny fivoarany asa izay tanterahany izay fikambanana fity izay fa araka nefa nolazaina teo tsy neto Antananarivo irery ihany ny eto mankalaza ny fety-pirenena toy izao fa manakoako manerana an'ireo renivohim-paritany izay fanamariana ny daty manatantara ho an'ny Madagasikara izay indrindra amin'ny alalan'ny matso lehibe satria anisany mahafirenena maleo tenantsika tokoa ny fananana matso raha nyresaka ianao tao babi mikasika an'ireo vahiny tonga eto ankoatra n'ireo mpandray anjara avy amin'ny tafika vahiny izay anao ny matso rehefa avy eo dia misy ihany koa ireo tompon'andraikitra ambony eo amin'ny setry ny fiarovana tonga eto Madagasikara isan'izany ohatra ny général de corps d'armée izay misolo tena ny ministre ny fiarovana any Frantsa toy izany ihany koa ny ministre ny fiarovana indiana ny égyptiana izay samy marika avokoa izay rehetra izay ankoatra n'ireo attaché de défense izay efa miasa simonina eto Madagasikara manapirofo ny firindrany fiara-miasa eo amin'ny tafika malagasy sy ny vahiny satria dia itsika tsy afaka miolon'olon-drery ao amin'izay hoe mahafirenenantsika izay fa tsy maintsy miara-miasa amin'ireo firenena vahiny ary antony anasana ireo tafika vahiny mpiara-miasa toy ny efa fanaon'ireo olona rehetra firenena rehetra maneran-tany rehefa ao anatin'ny fety-pirenena toy izao isika ihany koa mandefa n'ireo solotena mankany ivelany ihany mankany Frantsa ohatra rehefa 14 Jolay mandray anjara ao anatin'izay matso izay raha teo ihany koa vao avy nandray an'ilay hetsika fanazarantena pirenena teto Madagasikara tamin'ity taona ity tamin'ny volana aprily lasa iny izay marika hatrany ao anatin'ny firindra ny fiara-miasa aratafika amin'ny Madagasikara sy ny firenena vahiny izay. Efa miresaka andreo vahiny avy any ivelany any ianao Griffine Bakoliniana firenena inona dia efa izay solotena manam-pahefana raha-miaramila izay voalohany amin'izany na Frantsa, Egypta, India, Corée du Sud, Chine, France, face aussi ampiavaka ny androany ihany koa Babi Stéphane sy Griffine Bakoliniana ny fanamiana vaovao izay manovan'ireo tafika izany sy ireo vondrona manokana ary eo ihany koa ny fampisehoana ara-teknôlôjika anisan'izany alika robot any fitsiriana ankoatr'izay dia andray anjara ihany koa ireo fiaramanidina sy ka anisan'izany ny fiaramanidina vaovao leta L410 izay vao natolotry ny filohan'ny repoblika ny tafika ny maraina ny talata faha-efatra amby roapolo ny volana jiona 2024 sy 2025 entina ampisehoana ny asin'ny fiandrianam-pirenena manoloana izao tontolo izao manoloana ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara izay nandefa solotena ihany koa tonga eto Madagasikara anotrinatsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia hiara-entanentana ary isika ao anatin'izay zino ty lanonana tondosena eto amin'ny kianjany Barety. Efa hitantsika nanangasanga teo ihany koa izany ny sitina eny ambony eny satria tsy ny tafika mandeha tongotra ihany no mandray anjara ho anatin'izao matso lehibe izao fa misy ihany koa ny sitina izay tanterahany tafika anabakabaka izany tazantsika ahoany izany ny fiaramanidina net 410 fiaramanidina vaovao izay nomeny filoham-pirenena ho an'ny tafika malagasy hoentin'izy ireo miantsehatra misimisy kokoa ao anatin'ny fametrahana fandriam-pahalemana indrindra fa mba hahafahan'izy ireo manetsika amin'ny fotoana aingana ireo miaramila ao anatin'izay fandehanana eny an-kianja izay satria dia manana afaka mitondra miaramila hatrany amin'ny 9 ity fiaramanidina let 410 izay voatonga ity ao anatin'izany asa tanterahany tafika anabakabaka malagasy
malagasy izany efa nambara ihany koa fa ahafahana milatsaka amin'ny elinaina zany hoe raha toka misy mifandatsahana miaramila any amin'ny toerana sarodalana dia afaka anaovana an'izay le 410 zay ho hitantsika rehefa avy eo isidina eny ambony eny ao anatiny fankalazana ny fety pirenena fa 520 taona nijoroany folo alinda ihany koa. Tsara ihany koa ny manamarika Griffin fa ny ekipa ara-teknika eto anivon'ny televiziona malagasy sy ireo mpiara-miasa aminy dia manao ny ezaka rehetra amin'ny fanomezana fahafapoantsika izay manaraka mivantana ity lanonana ataontsika hoe lanonana ara-miaramila izay tanterahana androany ity anisan'ny hoe ezaka manokana natao zao izay hoe mandefa ny sary miaingy avy any anatin'ny fiaramanidina izany eo ampiandrasana ny sary moa tsika amin'izao fotoana izao fa manao izay ezaka rehetra anomezana fahafapoantsika zany ny teknisianina rehetra sy ireo mpiara-miasa rehetra satria dia tsara ihany koa ny manamarika fa tsy miasa rery ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena sy ny fitaliavana misahana ny ara-teknika eo anivon'ny ofisin'ny radio sy ny televiziona malagasy fa miara-miasa amin'ny mpiara-monantoka isatsokajiny na ny amin'ny fampitana ny sary sy ny feo any atokantrano any zany na amin'ny fikarakarana ny ety eny rehetrarehetra eny anisan'ny fanambara teo moa ilay hoe sary izay miaingy amin'ny vantana ny anaty fiaramanidina izay ho arahantsika rehefa vonona ny sary mahakasika an'izay fa tazantsika amin'ny sary ny ramatoa miala rajoelona izay vadin'ny filohampirenena Madagasikara mianjaika amina ataontsika hoe miavaka dia miavaka satria dia ny safidiny loko grena zay zao i mamy Filipina eny loko grena manakaiky ny mena izy io baby Stéphane ny loko mena moa zany izay rafitra ao anatin'ny sainam-pirenena malagasy izao fatongovan'ny masovo sy ny manam-pahefana vahiny maro isatsokajiny izao izay manotrina nyity lanonana ity koa moa baby Stéphane sy Griffin Bakoniana dia manapirofy ihany koa ny fanomezan'izy ireo lanja ny firenentsika sy ny fanajana izy ireo ny fiandriana pirenentsika raha ny hita baby Stéphane efa manomboka feny dia feny eto amin'ny kianjan'ny bare amin'izao fotoana izao efa mifanitsakitro ngamba ireo olona tonga eto amin'ity kianjo ity amin'izao ora izao afaka fotoana vitsy ihany koa baby Stéphane dia higadona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Akoatra ny maha hoe fankalazana mafety ihany koa mahafilipina dia ataontsika hoe fotoana ihany koa zany diraina ireo hery ny ananan'ny Madagasikara ny tahaka izao ny fitaovana ny arakolona ihany koa raha ny mpiara-miasa izay manodidina anay eto amin'izao fotoana izao dia misy ny manamboninahitra eo anivon'ny tafika malagasy ny eo anivon'ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ny eo anivon'ny mpandrarany fonja ireo misahana ny rano sy ny ala izay mbola hiara hitafa aminay eto ihany mandritra ny matso fa ankoatran'izay dia ao anatin'izay hoe fandarom-potoana amin'ity maraina ity izay dia alohan'ny matso izay mahazara manerana ny faritry Madagasikara iray manontolo dia akopakopantsika miaraka amin'izany ihany koa ny sainam-pirenentsika tompo lasy tompo vavy arahantsika amin'ny orakoraka mafy. Izy ny firedonana ny ra-pirenena rehefa tonga eo andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia mazava ho azy moa fa ao anatin'ny fanajana tanteraky ny arifenitry ny Repoblikan'i Madagasikara ihany koa ny ijoroantsika hiara iventy ao anatin'ny fotsika feno afaliana ity tonjobily ity izany ira-pirenena izany aorian'izay dia isy ny teny manokana izay sotoavina entin'andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara manome voninahitra ny 10 amin'ny mahalehibe farantapon'ny 10 azy rehefa izany dia itoy amin'ny alalan'ny fisafona andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary rehefa hiazo ny toerany moa izy mazava ho azy dia ho raisiny ramatoa
izay ben'ny tanàna Tananarivo renivohitra satria eto no ankalazantsika ity fety lehibe ity. Rehefa moa izay dia iroso amin'ireo fandaharana rehetra voalaza tany am-piandohana isika rehetra dia irariana ny ahitantsika hafaliana hoentintsika zaraina isam-barabarana isa tokantrano ihany koa amin'izao fankalazana lehibe izao. Marina moa fa ireo tafika vahiny izay mandray anjara amin'izao matso lehibe izao dia ny avy ao amin'ny tafika frantsay avy amin'ny ery aty amin'ny faritra atsimo ny ranomasimbe indiana na ny antsoina hoe fazoy. Misa 220 izy ireo no andarana ary mitarika azy amin'izany ny lieutenant Jean-Pierre avy amin'ny 2e RPIMA. Eo ihany koa ny avy ao amin'ny tafiky ny République etim-bahoakan'ny Chine miisa 350 mirahalahy izy ireo ary mitarika azy amin'izany ny commandant Liu Haibin. Niarana natanteraka ny fiomanana na ny atsotsika hoe famerenana niaraka tamin'ireo andeha tafika malagasy, niaraka tamin'ny police pyrénéenne, ny gendarmerie, ny avy ao amin'ny fiadidinan'ny fonjy, ny avy ao amin'ny ranosialy, ny avy ao amin'ny fahatseranana teto Mahamasina moa izy ireo tamin'ny talata fa 24 volana Jona ka dia mirindra somatsara ny matso izay ho aseho antsika rehefa avy eo. Amin'izao fotoana izao tompoko lasy tompoko vavy dia efa miditra ato anatin'ity kianja ity Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina. Raisika ampitiavana, raisika ampanajana Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Patron! Zay! Valeva Pirenena! Akal! Su
Ry vahoaka malagasy androany 9 jona 2024 mankalaza ny faha-5 taona niverenany fahaleovan-tenany I Madagasikara sy ny malagasy vakivolo. Koa miarahaba ny malagasy avy amin'ny lafivaliny nosy sia isika rehetra eto amin'ny kianjan'ny Barea tratran'ny asaramanitra miredareda ao am-potsika ny afin'ny fitiavan-tanindrazana amin'izao andro manan-tantara izao. Tsy azo adinoina fa ankasitrahana koa anefana niezaka nataon'ireo razambe atsika ny taky ny lofo mba hiverenana izany fahaleovan-tena izany. Ary izay indrindra no mahasaro-piaro atsika amin'ny tantaran'ny firenena, amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Ary raha mibanjina ery ambony ery isika dia mahita ny rovan'ny Madagasikara izay levin' ny afiny sopatra, ny afiny gafy, ary izay indrindra no nanaovantsika vaindondrara satria ankehitriny ny lavenina dia nataontsika nijoro satria dia vita daholo ny lapa rehetra ao anatin'izany rova manjakamiadan'izany mba ho lova ny taranaka faramandimby sy ny tantarany Madagasikara. Eto amin'ity kianja ity ihany koa no nanambarana ny niverenany fahaleovan-tena tamin'ny taona 1970. Zany rehetra zany ihany koa no nanaovantsika ezaka mba ho reharehan'ny malagasy izao kianja izao ary navoatsika manaraka ny toetrandro. Anio ihany koa tsika dia mankalaza ny faha-5 taona nijoroan'ny folo alin-da malagasy. Koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy vakivolo no iarabako anareo folo alin-da malagasy amin'izao andro manandanja izao. Koa aoka ny filamatry ny Repoblikan'ny Madagasikara iretina mafy ao am-ponareo tsiraray avy, ary izany indrindra no natonga ny loha FDB izay nosafidiantsika ankalaza izao fetim-pirenena izao, ary iombona ny malagasy rehetra dia ny hoe ny fitiavana tanindrazana no mitarika fandrosoana. 5 taona tsy azo lalovam-potsiny izany fa mendrika fankalazana
mariky ny famatorana ara-tantara. Kiondalana ihany koa maneho fahavononana hiatrika ny ho avy mamiratra zay ilifosatsika ho an'ny malagasy rehetra. Ny malagasy vonona, ny firenena vonona, ary Madagasikara tsy maintsy mivoatra, Madagasikara tsy maintsy mandroso, izany no targeta apetratsika. Koa ary folo anda miantsoka adidy masina eto amin'ny tany sy ny firenena ianareo. Tandroka ary ny vozona, miaro ny vahoaka sy ny fananana, ary sy rakotry ny tany manohana sy miandrandratrany ny fiandriana pirenena. Mitaky fitiavan-tanindrazana sy fanoloran-tena miavao isanandro izany adidy lehibe izany. Koa eto manontany anareo amin'ny alalan'izao matso lehibe izao, satria izao no ankalazantsika ny 5 taona nijoronin'ny foloalinda. Koa amin'ny mafy lehibe faratapin'ny foloalinda ny tenako dia manontany anareo vonona va ianareo anatanteraka ny matso hiaro ny fiandrianam-pirenena, hiaro ny fanjakana mijoro ary ametraka ambony ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Vonona va ianareo? Mila fiarametana ihany koa ny afampandrosoana ny firenena ary mitaky fanoloran-tena isanandro izany. Mitaky firaisan-tsaina sy firaisan-po satria iraitsy mivaky isika miaraka mampandroso any Madagasikara. Koa ankehitriny anatanteraka ny matso ianareo, save ianareo hiaro hatrany ny fiandrianam-pirenena. Koa afaka atompontsika ary ny matso ho fanomezana ny voninahitra izao andro niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara izao.
Contre-amiral Tsirinena Gabriel, lehibe ny état-major mitafika an-dranomasina, commandant en sable. Nanome voninahitra dia 7,7 Andriamatoa filoha. Zay ahitana ny hery fiarovana sy ny fandriam-pahalemana. Misy koa ireo tafika vahiny avy any Chine sy avy any France. Dia ao ny mpiadidy ny fonja, ny serana mpiara-manidina, ny ala sy rano ary ny kominy munisipaly. Misy ny fiara 220 ary fiara-manidina 7 Andriamatoa filoha. Dia izay no fisafona ny andian-tafika nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Narahany saina lehibe indrindra eto amin'ny kianjan'ny Barema Masina ny sokatra ho fanomezan-kaja azy amin'ny maha lehibe faratampon'ny 10 alina azy ihany koa. Izy moa no lehibe indrindra amin'ny fitantanana ny firenena ka notolorana izany asina ambony sy aja ambony faratampony izany Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Tazantsika ihany koa moa ireo
voromailala fotsifotsy miisa 5 manamarika ity taonjobily fa 5 ity mazava ho azy fa ny fialana miaro ny faridranomasina indrindra fa ireo fivezivezena rehetra samihafa ahafahana mba makiana ho an'ireo izay vahoakana ny mponina mety hoe miantsehatra an-dranomasina izay amin'ny alalan'ny fivelomana na njono misy ihany koa moa zany ireo hoe trangana tsy fadipalemana iny teny an-dranomasina eny dia natao isahana an'ireo zany aneo anivo misy tafika an-dranomasina malagasy koa satria fa nazy toerany nisy filohany repoblika izay manatrika an'izao lanonana izao dia anomboka tsy ho ela amin'izay ary zany ny matso lehibe ahitana ny parady militaire izay ho ataony hery fiarovana sy ny filaminana ialohavany ireo mpitsoka mozika ny folo anda malagasy izay matso lehibe izay satria dia ao anatin'ny fotoana firavavina toy izao tokoa no anehoany ireo mpitsoka mozika hitondrana ny fanentanana entina manome ainan'izany fety-pirenena indrindra ny fotoana ny matso lehibe toy izao tsy ahivina ihany hitantsika nandalo nandritra n'izany fisafonana ny atafika sivinjato sy efatra arivo ireo mpandrainjara izara roa izy tia ny mandeha tongotra no hoarahana voalohany rehefa avy eo kosa niditra ao anatin'izany zantazana izany aloha nisy fiaramanidina sesina ho any tafika bakabaka entinao tazantsika manidina mandefa setroka eny ambony raona ny roplan'ny tafika anabakabaka ahitana ny Cessna 206 miisa 3 mitondra setroka miloko sainam-pirenena ny tafika anabakabaka moa zany dia manana ny hiraka manokana amin'ny fampandriana fahalemana ihany koa zay anjara biriky entiny tafika anabakabaka izany toany appui aérien eo ihany koa ny evasan ary ny sarana ny search and rescue Zay! ia mitafika anabakabaka dia manana ny iraka manokana toan'ny search and rescue na ny famonjena ireo traboina eo ihany koa ny reconnaissance surveillance côtière sy terrestre ny largage na colis ny largage na parachutiste na ny mpilatsaka eminaina ny fitondrana ireo fitaovana na ny matériel eo ihany koa ny evasanna na ny évacuation sanitaire ny transport na VIP na ireo olo manakaja na miaramila izany na civily ary ny appui aérien des troupes au sol zany hoe miara-miasa tanteraka amin'ny tafika antanety ny tafika anabakabaka
tetambara na nitondran'ny faneva isam-bondrona ireo miala voalohan'ireo grifina bakolonyaina sy babi Stéphane. Avy eo miala tsikelikely amin'izay ireo pilatro ary roso amin'ny prestation chorégraphique an'ireo motary sika aorian'izay arahany zareo avy eo anivony senipi tohizana amin'ny fandefasana ny oronan-tsary manamarika ny 15 taona niverena ny fahaleovantena ary isany koa ny show lehibe izay arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy mivantana avy aty amin'ny kianjany barema masina tohizana avy hatrany amin'ny défilé izay ho ataony ireo manam-boninahitra rehetra ireo avy amin'ny vondron-tafika maro samihafa grifina bakolonyaina. Aitsan! Zay! Fimanana matso! Atsikavi! Zay! Miara mandroso! Zay! aty an-tanan-dehibe dia matazana antsika ireo gendarmerie ny ao anivon'ny gendarmerie ny police pyrénéenne sy ny tafika miaraka amin'ny tany zotra manao fisafoana any anaty elakelan-trano rehetra any zany maneho ny hoe fiara-mientana eo amin'izay hoe hery fiarovana sy filaminana izay ary tsy ambakan'izany ihany koa grifina fa anisan'ny namiratra izy ireo tao anatin'ireny hoe vonjy-voina nandritra n'ireny loza voajanahary izay nianjady tao amin'ny firenena ireny dia ny fanometanana tamin'ny fanaterana ireny fanampiana ireny ny famonjena ihany koa ireo traboina nanerana ny faritra maro mateto Madagasikara satria dia misy ireny ataontsika hoe rivo-doza izay niteraka ranobe nanomboka tany amin'ny faritra avaratra ka hatrany amin'ny farany atsimo indrindra ny Madagasikara dia nizaka ny vokatra izany rivo-doza izany sy ny ranobe nentina izany ka dia ny fanomeny tanana ireo mpitandro filaminana zany hoe tsy ao anatin'ny fitandrona ny filaminana irery ihany
no isiarany reto hery fiarovana sy filaminana ireto fa nany ao anatin'izay hoe vonjyvoina fanampiana ny mpiarabelona izay Griffin. Fahombiazana tokoa Griffin raha izay ny lazaina azy ny nananganana ity rafitra vaovao izay entina hitandrona ny filaminana eto Madagasikara ity na ny FDS araka izany raha ny eo anivon'ny polisym-pirenena manokana Griffin dia maro ireo rantsa mangaika izay napetraky ny tompon'andraikitra manerana ny faritra eto Madagasikara ary anisan'ny ezaka natao tato anatin'ny volana maromaro ihany koa amin'izao dia ny fanapariahana ireo hery vonjy-taitra ny polisym-pirenena na ny FIP manerana ny faritra izay izy ireny izay miasa ihany koa tsy eny anivon'ny tanan-dehibe ihany fa miara-misalaha amin'ireo zandary amin'ny famongorana ny asan-dahalo any ambanivohitra any izay nahitambokany tokoa araka ny rehetra izay efa nitantarain'ny Griffin teo ireny. Eo ihany koa ny fihezan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka amin'ny fanapariahana ireo biraon'ny polisy manerana ny distrika. Misy ihany koa ireo ataontsika hoe rafitra manokana na ny postny commissariat de police eny anivon'ireny commune samihafa ireny ary tsy ambakan'izany Griffin ny rafitra vaovao be izay ataontsika hoe naomby ihany koa tao anatin'ny polisym-pirenena dia ny brigade féminine de proximité izay tantanin'ny vehivavy manontolo polisy vehivavy no misahana izany izay miandraikitra asa maro anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fiarovana ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny herisetra izay nahitambokany lehibe ihany koa izay Griffin Bakolinaina. Izy ireo ihany koa moa ilay tazantsika eny amin'ny fiarahamonina eny izay raha ohatra akaiky amintsika indrindra ohatra ny eo amin'ny araben'ny fahaleovantena Analakely sy ny manodidina iny zareo le manampy ny olona amin'ny fiampitana amin'ny arabe. Eo ihany koa fa nahitantsika ohatra maromaro ihany koa ireo polisy vehivavy eo anivon'izay BFP izay le nahatratra mpanendaka nahatratra mpangaro-paosy any an'ireny tsena maro samihafa teto Antananarivo ireny ary tsy teto Antananarivo ihany moa fa manerana ny faritra mihitsy dia efa misy izay rafitra ny BFP na ny brigade féminine de proximité eo anivon'ny polisym-pirenena izay raha fihezina zany dia miady amin'ny herisetra amin'ny endriny rehetra amin'ny endriny samihafa no tena isearany ity rafitra manokana vaovao be eo anivon'ny polisym-pirenena ity Griffin. Tsy ambakan'izany ihany koa ny eo anivon'ny zandarmarie-pirenena ho anatin'ireo ady famongorana ny asan-dahalo eny ambanivohitra any isan'izany ohatra ny ady amin'ny alatromby ny famerenana n'ireo faritra mena mba ahafahan'ireo mponina miverina miaina manoho ny fiainany andavanandro izay niarahana hery fiarovana sy ny filaminana satria misy ireo toerana tena hoe nanjakany izany asa tsy fandriam-pahalemana izany saingy amin'izao fotoana izao dia efa afaka hiainana tsara ho an'ireo mponina ary efa miverina amin'ny laoniny
manao ny fiainany andavanandro ny mponina nisy ambany vohatra ny zava-dehibe tokoa izay hoe fahafahana miasa izay fa iverina atao anatin'ny matso itsika ny fotoana ny matso toy izao dia tena andro lehibe ary tena hoe fotoana manan-danja ho an'ny folo alin-dahy malagasy ho an'ny mpitandro filaminana ahafahan'izy ireo maneho an'izany hoe fahavononana ahafahan'izy ireo maneho an'le hoe mijoro ny folo alin-dahy malagasy miaro ny vahoaka miaro ny andrim-panjakana mijoro miaro ny firenena eo amin'izay setriny fitandrona ny filaminana eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara izao parade militaire izay tena manana toerany manokana tokoa andro anehoan'izy ireo ny fahaiza-manaony ny fisiny izay tena zava-dehibe tokoa satria tsy irery ny vahoaka malagasy ao anatin'izany fiatrianany fiainany andavanandro izay fa misy an'ireto mpitandro filaminana ireto miantsehatra amin'ny asa fiarovana eto Madagasikara ary mbola namafisy ny filoham-pirenena izay sady lehibe ny faratampon'ny folo alin-dahy teo atao anatiny rahatelo-fo nataony teo izany fiaramentana sy fanehoana fahavononana miatrika ny fametrahana fandriampahalemana eto Madagasikara izay kely sisa dia tena hiditra tanteraka ao anatiny fizotrany matso isika satria efa tazantsika ireny ny mpitsoka mozika ny folo alin-dahy izay ialohavany eo anivo ny musa na ny musique des armées izay tazantsika amin'ny akanjo mena ireny ny fanfarany gendarmerie nationale ihany koa eo anivony FIGN izay anaingo ireo matso ireo satria manana ny izany fampiainana ny matso lehibe 5 taona zay mitsangana ny vahoaka ny folo malagasy mibosaka amin'ny matso hoandro azo isaky ny vohitaona teo eo dia nandalo sedro onjy ary taviotra fa tsy ny lavilefa mitrakatrano tsy adino ireo mpanorona izay fototra ny rena amin'ny firenentsika ankehitriny lazarina amin'ny malagasy ny fahasalamafana andrenivohitra ka hatrany amorontsiraka iray fiaviana iray tanindrazana Madagasikara fihavanana fiarahamentana firaisan-kina ireo soatoavina mampiraisy mampifandray androany mianatra ny amin'ny fampisehoana diavana ho ataon'ireo mpitondra fiara-kodiaran-droa avy ao amin'ny polisy pirenena sy avy amin'ny gendarmerie pirenena izao fankalazana izao. Izay dia miseho ataon'ny motary eo anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena no rahantsika. Tarihan'ny inspecteur de police Rakoto Avery Zokainy ny avy ao amin'ny polisy pirenena ary ny adjudant chef Andriana Soavy Edith Fabien ny avy ao amin'ny gendarmerie pirenena. Ireto motara anao seho reto dia marihana fa misahana
fisavana ny lalandreo lehibe ny androm-panjakana sy ireo manam-pahefanambony rehefa misy hetsika izay ataon'izy ireo. Polisy nitsangaina tao amin'ny compagnie mobile urbaine de la circulation eo anivon'ny commissariat Foibe etsy Tsaralalàna. 600 avy eo amin'ny service des polices diverses eo anivon'ny commandeny gendarmerie pirenena no mandrafitra azy ireo. Ny oaseho antsika androany moa dia ampahany amin'ireo teknika fampiatra an'ireo motary reto rehefa manatanteraka ny asany izy ireo. Izao aseho antsika voalohany izao ohatra. Araka ny ahitantsika amin'izao dia tiangaly ny fitondrana moto zany reto tazantsika reto eo ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena. Raha ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena manokana misy fiofanana manokana ve ny fitondrana moto tahaka itony, inona ny tena andraikitra izy ireo? Misotranao Babi Stéphane nameny fitenenana. Kapitaine Rakotrona manana Jacques Didier tompona andraikitra ny fampitana mivantana izao lanonana fanatanterana ny matso eto amin'ny kianjan'ny Bary izao ao anatin'ny fankalazana ny 25 taona ny firenena ny fahaleovan-tena sy ny fitsanganan'ny foloany malagasy. Ao anatin'ireto seho kodiaran-droa ataon'ny mpitandro filamonana ireto dia mandray anjara feno tokoa ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Raha atao 20 isa ireo motara mampiseho an'izao fihetsika izao. Ity fihetsika ity moa zany dia tafiditra indrindra ao anatin'ilay hoe fifehezana ireo kodiaran-droa ampiasaina ao am-panatanterahana ny asa. Izao ihany koa dia misy ihany koa ny fampisehoana ny firaisan-kina amin'ireo hery fiarovana sy filaminana. Marihana moa fa ireto fitaovana ampiasain'ireto dia avy amin'Andriamatoa filohan'ny Repoblika izay hoentina hanatanterahana sy hanatsarana ny asa ankinina amin'ireto mpitondra moto na kodiaran-droa ireto. Raha sina resaka vetivety no mahakasika ireo fitaovana ireto dia moto manana ny marka Yamaha izy ireo sokajina ao anatin'ny FJR ary manana cylindre 310 ary manana tanjaka 700 soavaly na 140 chevaux. Ny fanampin'izay vaovao izay moa dia ho ampitaiko amin'ny namany eo amin'ny polisy pirenena izay miara-mitantara mivantana izao lanonana izao. Nambanarito moa dia fiara-miasa eo amin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ireto manao fampisehoana ireto ny eo anivon'ny polisy pirenena manokana inona ny tena hoe asa iandraketan'izy ireo? Misy fiofanana manokana ve raha tovina ireo mpamily ireo? Makasitraka anao Babi Stéphane nanome fitenenana commissaire de police Randriamaro Joachin avy eo anivon'ny seraseran'ny polisy pirenena. Misy fiofanana manokana mihitsy ho an'ireto motara ireto raha ho an'ny polisy pirenena manokana eny fa na ny avy eo amin'ny gendarmerie pirenena ihany koa ary dia misy fiofanana manokana izay satria izy ireo dia mandrafitra ny eo anivon'ireo ny motaran'ny présidence zany. Raha ho an'ny polisy pirenena manokana dia ny compagnie mobile urbaine de la circulation avy eo amin'ny commissariat central Tsaralalàna no notsongaina manokana andrafitra an'ireo motara avy eo anivon'ny présidence ireo. Ity fihetsika ampiseho ity zany dia fanehoana firaisan-kina eo anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary fampisehoana an'ireo teknika rehetra izay mila fehezina raha tafiditra ao anatin'izay hoe vondrona ao anatin'ny motara izay ianao eo ny
fialanany obstacle zay mety misy eny an-dalana eny ity fihetsika hitantsika ity zao dia ny fampisehoana ny fahaizana mirindra rehefa misy ny fitarihan'ireo motarana amin'ny fanomezam-boninahitra ny fihetsehan'ireo manam-pahefana ambony na ny filohan'androm-panjakana izay mila izany hoe izay zany dia efa ao anatin'ny asan'ireto motara ireto izay fanomezam-boninahitra sy fisavana lalan'ny manam-pahefana ambony sy ny filohana androm-panjakana izay ankoatran'izay fanomezam-boninahitra izay dia tafiditra ao anatin'ny fiarovana ihany koa na ny hoe sécurisation an'ireo manam-pahefana ambony ireo ireto motara ireto ho an'ny polisy pirenena manokana dia miasa ihany koa izy ireo manatanteraka asa feno amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana raha ny eto andrenivohitra ohatra fotsiny hoe misy ny toerana ray fantatra fa mety misy ny fitohanana fifamoivoizana dia tonga misavalana sy mandeha mandrindrana izany ireto motara ireto Papi Stéphane. Raha tarafitsika amin'ny hoe fiainantsika andavanandro izay komisera nareo tompona ndraikitra mahafantatra ihany fa ny olo-pirenena tsirairay zany rehefa misy ny toromarika omeny izy ireny ny fihetsika amin'ny tanana ohatra rehefa eny amin'ny arabe eny rehefa misavalalana izy ireo inona ny fepetra tokony raisiny ny mpitondra fiarakodia na moto eny amin'ny arabe rehetra eny. Izay fanontaniany Papi Stéphane izay moa amin'ny ankapobeny dia ianarana raha any amin'ny auto école zany indrindra ho an'ireo hoe aka fahazon-dalana mamily fiarakodia ny moto rehefa misy ny fisavana lalana dia ny fepetra raisina voalohany ho an'ny mpampiasa lalana indrindra zany ireo mampiasa mpitondra fiarakodia moto dia ny maka sisiny satria any anatin'ny lalana mifeny fifamoivoizana na ny code de la route dia priorité izy ireny manam-pahefana ireny ary misy ireo hoe misy ny lalana mifehizany zany hoe priorité absolue dia rehefa eny an-dalana eny tsika mahita an'itony motara mpisava lalana itony mampanena andromarana izy ireo na ny sirana dia maka sisiny fepetra raisina tsara indrindra mba tsy hisin'ilay fanelingelenana ny fifamoivoizana sy fihetsehana izay. Sorenanao komisera Randriamaro Zoachain tondra izay fanazavana tsara ho fantatra izay indrindra ho antsika mpampiasa ny lalana aty an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra ihany koa amin'izay hoe tsara ho fantatra fepetra tsara ho arahana izay aorian'ny hetsika seho miavaka nataon'ny motara na ireo mpiangaly moto eo anivon'ny gendarmerie sy ny polisy pirenena dia anaraka seho hafa indray isika dia ny seho ataony ireo eo anivon'ny sekoly miaramila pirenena. Feno roa amby zato taona tamin'ity taona ity ny sekoly miaramila pirenena Beravina Fianarantsoa na ny semipi izay misy ny taniketsany 10 alin-dà ary ho asehon'izy ireo mandritra n'izao fahaizana miaraka maneho fihetsika izao ny fitazomana n'ilay tariketra ny fahaizana fahendrena fandresena zany hoe miaina tanteraka ao anatin'ny fitazomana fanajana ny fitsipika ireto mpianatra izay volavolaina miaramila kely ireto. Ary ny klasy fanomanana taona voalohany ao amin'ny sekoly miaramila pirenena izay tarian'ny élève classe préparatoire Randriamaro Stefanson Joary Aintsoa ao amin'ny klasy fanomanana taona faharoa. Ny sekoly miaramila pirenena moa dia manana ny tariketra ny fahaizana fahendrena fandresena ka noho ny fahaizan'izy ireo mibaiko sy manatanteraka dia totosa izato hetsika mirindra izato.
asehony reto miaramila kely reto ny sainam-pirenena malagasy. Ny fotsy izay manambara ny fahadiovana, ny mena dia midika ny fiandrianana, ary ny maitso izay manambara ny fanantenana. Hitantsika izao indray ny sariny andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara no sady lehibe faratapony folo alina malagasy. Asehon'izy ireo izao ny isa 1970 sy ny 520. Hitantsika eto kosa izao ny isa 520 taona izay manambara ny niverenan'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny folo alina malagasy. Hitantsika manaraka izao kosa ny soratra folo alin-day. Hitantsika manaraka eto kosa ny anaran'ny sekoly.
izay nafoezina amin'ny litera S M P. Ny sekoly miaramila-pirenena dia miarabantsika rehetra tratra amin'ny fetim-pirenena. Ary izay ihany koa no mamarana ny seo miavaka atolotr'ireo miaramila kely amin'ity fankalazana ny fety ny fahaleovantena taona 2024 ity. Dia mamolamola sy manabe ireo mpianatra antsoina hoe taniketsan'ny folo alin-dahy. Ireo no ho avy mamiratra ny folo alin-dahy malagasy araka ny seho izay hitantsika nanamariana ity fankalazana ny 520 taona teo ity. Ho mariky ny fisaorantsika azy ireo dia kopakopatsika ny saina, ho mariky ny fitiavana azy ireo ihany koa. Ary mivonina isika ankehitriny hijery ihany koa ny fampisehoana lehibe ho an'izany fankalazana ny 520 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny joron'ny folo alin-dahy malagasy izany amin'ny alalan'ny endrika maro loko iarahana amin'ireto tanora ireto.
akopakopatsika ihany koa ny saina tamin'ny alalan'izay seho nafinaritra dia nafinaritra izay seho ny fahaleovantena ao anatin'ity 5 taona ity. Io manao amin'ny matso isika, matso izay entin'ireo folo alindasy ireo rantsana maro isan-karazany. Anamariana ny 4 jona isa-taona ary entina ihany koa ampiratiana amintsika ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanohanana ireo antoko maro samihafa mandrindra ny rafitra sy ny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny ezaka maro samihafa moa izany. Dia iroso amin'izany isika ankehitriny. Ao anatin'ny tarakevitra mandrakariva ny hoe ny fitiavan-tanindrazana mitarika fandrosoana. Izay moa zany no entintsika mitodika ihany koa amin'ireo taona mifandimby ho an'ity 2022 ity. Marina fa mitotaly 2,740 ny isan'ny andiatafika izay mananateraka izao matso izao. Ny mandeha tongotra dia 3,730. Ireo mandeha amin'ny fiarakodia sy mampiasa ny fiaramanidina sy ny angidimby kosa dia 4,700. Ireo mpikarakara kosa ao amin'ny antsoina hoe centre opérationnel dia miisa 12. Ao anatin'izany moa efa nolazaina tamintsika teo ireo tafika vahiny miara-miasa misy fifanarahana ratafika amin'ny Madagasikara dia ny tafika avy amin'ny République etim-bahoakan'ny Chine sy ny tafika frantsay. Miisa 3,50 ry zareo miaramila sinoa tonga eto izay hitarisin'ny commandant Liu Haibin ary ny miaramila frantsay izay anatanteraka ny matso kosa dia 2,20. Ho an'ny maso lara matsoho 7 hitsavy miavarosy zay manokatra izao matso zao eteo Mamasina ny Liza nanosika ny tahaka zay ao zany ny kapiteny Rotoravotsakona sy kapiteny malaza tsara ebe izay levo tarabonasosa ianyanjona razana Zakoto Etienne. Standard principal Tracebuni, Andiatsilavs, Aroni. Array chef de musique, standard principal classe manokana, Rakotorson, Maskel. Marina moa fa misy standard vehivavy efatra mandrafitra ireto mpisoka muzika ny firenena ireto. Ary ao amin'ny mpisoka muzika ny firenena
dia ireo mpitsoka mozika ny gouvernemanta. Ireo mpitsoka mozika sy ny mpitsoka mozika ny firenena dia miasa amin'ny fampiofanana voalohany ary mitovy ao amin'ny bataillon d'infanterie Antananarivo ao fiadanana. Izy ireo no mandravaka sy manome aina ireo lanonana ara-miaramila sy lanonana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Anisan'izany ny fandraisana ireo vahiny manan-kaja avy any ivelany. Anisan'izany ny fanomezam-boninahitra ireo lanonana ara-miaramila sy atao eny amin'ny androm-panjakana samihafa. Torak'izany ihany koa ny mpitsoka mozika ny gendarmerie nationale izay mandravaka ary manome aina ireo lanonana ara-miaramila eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny famindrana toy ny famindram-pibakiona izany na arak'izao hitantsika izao amin'ny andron'ny fankalazana ny fety-pirenena sy ireo lanonana samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Lehibe ny tamazoro mitafika an-dranomasina miorina eo Antananarivo etsy Ambohidahy. Manaraka azy ao ny fanevan'ny tamazoro izay ahitana ny fiteny maramatra tafika an-dranomasina fiandriana pirenena. Ny contre-amiral Tsironiaina Gabriel dia nivoaka tao amin'ny sekoly miaramila pirenena ary nanondro fianarana tany amin'ny sekoly manomana officier de marine tany Brest ao amin'ny Frantsa nivoaka ny taona 2017.
510. Efa nisany andraikitra ambony maro samihafa ny tenany ka anisan'izany ny nikomandiny sambo mpitsirika matsilo ny taona 4 hatramin'ny 7 chef détachement maval atao Majanga ny taona 7 hatramin'ny 4 ary major général ny état-major ny tafika an-dranomasina ny taona 2 hatramin'ny 3 ny alohany na voatendry azy ho lehibe ny état-major ny tafika an-dranomasina ny taona 3 ny volana avril. Ny contre-amiral Tsirniaina Gabriel dia manana ny target discipline, esprit de partage, respect mutuel et patriotisme. Hitatsika nandalo teny amin'ny abakabaka Mahamasina ireo angidiny avy ao amin'ny tafika anabakabaka. Ny mitondra ny sainam-pirenena malagasy tamin'izany moa dia ny hélicoptère Airbus.
bataillon voalohany mpolatam-panelinay izay tarihan'ny commandant bataillon colonel Andiangoto Juliani Piason ny bataillon
fanaitsambony ireny
marivava baterie aérienne. Tsara manamarika fa ireto bataillon d'APF ireto moa zany a no azo lazaina amin'ny tafika malagasy manana an'izay atao hoe supériorité de feu zay. Afaka manao karazana tifitra maro isan-karazany hiparalysena ny fahavalo na hineutralisena na hidétruire ny fahavalo izany bataillon d'APF zay. Izy no andry ny tafika malagasy any anaty. Fa reto bataillon d'APF reto koa manana ny amin'ny ferrette ny 12-7 ny A52 zay fitaovam-piadiana azo tamin'ny nitsanganana ny tafika voalohany na tamin'ny riamina sy deuxième riamina. Tsara manamarika fa tena mbola azo antoka tsara reto fitaovam-piadiana zay azo tamin'ny fotoana nijoroany ny tafika malagasy voalohany. Izany rehetra zany no manam-pirofo fa hain'ny tafika malagasy na ny bataillon d'APF ny kolokolo ny fitaovam-piadiana zay hiandraketany ho fiarovana ny firenena malagasy manoloana ny mpananim-bohatra sy ny fahavalo na ny any ivelany avy aty anatiny. Hitantsika manaraka izany ny BM13 sy ny BM14 izay fitaovam-piadiana vita sovietika. Isan'ny fitaovam-piadiana mavesatra tokoa ary afaka mitifitra ao anaty obi maro ao anatin'ny fotoana fohy ary manamotsana fahavalo ao anatin'ny fraction de seconde. Azatsika mandalo amin'izao fotoana izao ny fiaramanidiny tafika anabakabaka izay alohavan'ny let 410 ary ny Cessna miisa 3 ihany koa. Izao hitantsika izao moa no atao hoe vol en formation izay anisan'ny mampiavaka izao matso izao. Ireny ihany koa ny angidim-by miisa 3 izay ahitana ny Oscar Québec na ny Airbus H130 ary ny Oscar November ary ny Oscar Papa. Tsara ho marihana fa ny roplanina Cessna 206 dia manana hafainganam-pandeha 2 na 220 km/h, misy toerana enina ary afaka manidina 10 ora. Ny bataillon Recamp no manoloana antsika ny kolonely Andrianarisy tahony Zafinirina ny lehibe eo amin'ny toby teo amin'ny RTS taloha no misy anazy. Ny bataillon Recamp dia vondrona voatokana manerana manatanteraka ny fampandehatany any Afrika, izany hoe fahalemana
anatiny sy raisam-pirenena. Ho fanatanterahana izany dia nisy ny fiarah-miasa tamin'ireo firenena ao anatin'ny firaisamby afrikanina na ny unité africain tamin'ny alalan'ny SADC sy ny firenena frantsay na amin'ny alalan'ny fanaovana ny détachement d'instruction opérationnelle izay niopana tamin'ny fanofanana mpampiofana formation des formateurs izay dingana tsy maintsy lalovana mba halavorary ny hiraka omena ny fitoerana fampiofanana tavika malagasy. Ny GFSI no tazantsika indray amin'izao fotoana izao tarian'ny lieutenant colonel Rajofara Christian Delphin avy amin'ny andiany faharoa amby telopolo izy ireo izay nifindra eo anivon'ny fiadidinany repoblika tamin'ny oktobra 2023 ary manao ny hiraka manokana ma hoe vondrokery vonjitaitra azy ireo eo anivon'ny folo alinda malagasy mifanometanana amin'ny fiarovana sy firaminana ary mavitan'ireo hiraka rehetra ma hoe mpanao viveriny azy ireto GFSI ireto izay eo ambany fibekony filohan'ny repoblika natao ihany koa hiaro ny androm-panjakana eo anivon'izany fiadidinany repoblika izany mifameno tanteraka amin'ny asany fiarovana sy filaminana ny GFSI ary izy ireo dia manofana ihany koa ny eo anivony manamboninahitra toy izany ihany koa ny manamboninahitra lefitra manome ny traikefa indrindra fa ny taktika izay azo ampiarina avy hatrany eny akianja ho an'ireo miaramila ny fiofanana omeny GFSI mazava ho azy moa fa amin'ny maha hoe vondrokery manokana vonjitaitra azy ireo amin'ny maha hoe commando azy ireo dia misarotava toy izao tsy hita endrika toy ireny force spéciale any ivelany an'ireny ny groupement de force d'intervention na ny GFSI eo anivony izay fiadidinany repoblika izay afaka mamitahiraka zany izy ireo na an-tanety na an-dranomasina na anavakavaka ary ireo hiraka manokana fandravana ny asan-dahalo maherivaiky zany hoe ireo hiraka sarotra no ataony GFSI. manana atao hoe troupe motorisé koa ny tafika anabakabaka toy izao hitantsika amin'ny sary zao ahitana fiarakodia miisa telo ny voalohany amin'izany ny ahitana ny lieutenant Andria Mialijery izay commande ny escadron de soutien technique aéronautique arahin'ireo mécanicien na ireo mpikirakira ny fiaramanidina ary farany dia ahitana ny brigade sinophile na ny alika mpitsongodi natao moa izao rehetra izao mba entina iarovana ny fiaramanidina sy ny tafika anabakabaka mba ahafahany manao ny mamita ny hiraka araky ny tokony ho izy mandalo aman'antsika ny DILS na ny direction intérieure de la logistique et du soutien izay eo ambany fitarihan'ny colonel Ralaivao ao amin'ny tompokasipisaty no misy an'zareo ireo ny DILS no miandraikitra ny fikarakarana ny fikojakizana ireo fitaovam-piadiana ara teknika eo anivon'ny tafika manontolo izy ireo ihany koa no tsara manamarika fa ny DILS no mikarakara ny resaka afomana ary miantoka koa izy ny fitaovam-piadiana ny bala ny fiarakodia rehetra anisan'izany izao hitantsika eto amin'ny maty zao izy koa miantoka ny fampitaovana amin'ny miaramila mpiantsehatra ny resam-piadiana amin'ny lafiny maro zany hoe ny resaka logistique zany ny mitarina
maneho ny fahaiza-manao ny ihany koa amin'izao ireo mpanamory fiaramanidina sy angidim-by zay tazantsika miseratserana eto amin'ny Kianjabarea amin'izao fotoana izao zay ahitantsika ireto fiara angidim-by zay raitra dia raitra ihany koa satria dia anisan'ireo ika farany amin'ny izay hoe karazana angidim-by zay ampiasainy tafika malagasy zany amin'ny asa maro samihafa. Tazantsika ihany koa ilay fiaramanidina vaovao zay natolotry ny filoham-pirenena. Inilette 410 zay fiaramanidina tafika anabakabaka hitantsika iny moa dia roplanina tsy mba mifidy toerana ary afaka manao ny décollage sy ny atterrissage amin'ny toerana fohy dia fohy ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa. Manomboka eto indray dia ireo fitaovana fampiasany eo anivon'ny gendarmerie-pirenena no tazantsika mandalo. Ankehitriny tokoa dia hitantsika mandalo ny andiany mandeha fiarakodia eo anivon'ny fampididiny gendarmerie-pirenena Antananarivo. Zay tarihan'ny komandiny vondrona mitaingina fiara ny chef d'escadron Randriamalala Lampo. Raha sitsika risaka foy ny andraikitsy ty vondrony tia dia ireto fiara ampiasainy reto aloha zany dia fiara avy amin'ny fitondram-panjakana ny akamarony izay ny akanjo moa amin'izao fotoana natanterahana ny matso izao. Efa nahitangobatra maro ny fampiasana azy ireto tamin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fitandrona ny filaminam-bahoaka fa indrindra ny eto an-drenivohitra. Sahany reto andiany mandeha fiarakodia ny vao fampididiny gendarmerie-pirenena Antananarivo ihany koa dia misana ny filaminam-bahoaka eto an-drenivohitra ary hitantsika ao anatin'ny fiara camion satoko io ireo fitaovana hoentina manatanteraka an'izany dia ny bouclier sy ireo kasika mba ho fiarovan-tena amin'ny torabato sy mety herisetra hiatra amin'ireo mpitandro ny filaminan'ireo. Zareo reo moa dia mitoby ao amin'ny hoe centre d'agrissement opérationnel na ery vonjitaitra aingana ho anivon'ny fampididiny gendarmerie-pirenena. Hitantsika manaraka ao faro ihany koa ny avy eo amin'ny ery vonjitaitra ny gendarmerie-pirenena na ny FIGN mitoby etsy amin'ny Fort du Chêne. Zay tarihan'ny komandiny vondrona ny colonel Randrianarivelo Anise. Manaraka azy eo ny fitoerana nasionaly fanofanana manokana na ny centre national d'entraînement spécifique zay mitoby etsy Ambatolampy. Tarihan'ny kapitaine Andrianjara Sombolatiana komandiny ny fitoerana. Raha ny andraikitsy ty vondrona ity dia izy dia centre vaovao najoro anaovana fanazarantena manokana andro zandary efa amperinasa mba hanana tanjaka arabatana sy ara-tsaina ahafahana miatrika ny andraikitra goavana sy miatra manaina miandry azy ireo amin'ny fampandriana fahalevana. Manaraka azy eo ihany koa ireo vondrona manokana miady amin'ny asan-dahalo na ny unité spéciale anti-dahalo na USAD zay mitoby any Betroka. Zay tarihan'ny kapitaine Venonjara Christian Silvano. Ity vondrona ity moa zany dia miady amin'ny asan-dahalo any amin'ny faritra Atsimo any dia ny faritra Anosy, ny faritra Androy ary ny faritra Iorombe. Manaraka azy eo ny vondrokery etom-piarakodiana ny groupement porté eo anivon'ny vonjitaitra ny gendarmerie-pirenena ihany izay tarihan'ny chef d'escadron Mahavira commandant de groupement porté. Manome tanana amin'ny fitandrona sy famiarenana amin'ny filaminam-bahoaka manerana ny mosy moa tena andraikitra manokana sahaniny ity vondrokery ity. Ao afarany eo ihany koa dia mbola ahitantsika ny vondrokery mpilatsaka Nirinaina sy entina Angidibe na ny groupement aéroporté izay tarihan'ny lieutenant colonel Rakotoranaivo Routso. Ny andraikitra sahaniny dia tohana anabakabaka sy antanety manome tanana amin'ny ady amin'ny Alatrobe sy ny Asanjola amin'ireo zandary etỳ Antanety. Mamarana azy eo ny amin'ny ery vonjitaitra ny gendarmerie ny vondrokery vonjitaitra na ny groupement d'intervention izay tarihan'ny lieutenant colonel Biarinandiana Jean Ursulin. Ity
ny vondronyity indray dia miandraikitra manokana ny vonjy-taitra amin'ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka. Hitantsika manaraka indray zao ny fibaikona ny vondrokely misy tanandraikitra manokana na ny commandement de formation spécialisée mitomby Etsivato. Tarihan'ny colonel Beninazy sy lofindraibe Daniela izay commande ny vondrona mitaingina fiara. Hitantsika aorianao ny camion Satco izay hitanareo gendarme miasa amin'ny compagnie de sécurité intérieure tarihan'ny chef d'escadron raha manandraibe Rijalanana Joannick Omega, commandant de la compagnie de sécurité intérieure. Raha ny andraikitra n'izy ity moa zany dia manome tanana amin'ny ady amin'ny alatromby manerana ny nosy. Hitantsika manaraka indray ny centre de formation des unités mobiles izay tarihan'ny chef d'escadron Ramanandrasoa Mamniaina, commandant de centre de formation unité mobile. Manana ny andraikitra fatofanana ireo mpitandro filaminana rehetra ho matianina amin'ny intervention professionnelle sy ny gestion démocratique de foule izay mampiasa ireo fitaovana efa mitansaina tery aloha dia ny botria sy ireo kasika ihany koa. Mariana moa zany fa ireo fiara tsy mataho-dalana 4x4 izay hitantsika mandalo amin'izao dia fanomezana avy amin'Andriamatoa filohan'ny Repoblika filoha faratabon'ny filohalondahy malagasy. Centre de formation des unités mobiles hitantsika eo amin'ny fahitalavitra ankehitriny izay tarihan'ny chef d'escadron Ramanandrasoa Mamniaina, commandant du centre de formation des unités mobiles. Izy tia dia mampiofana ireo mpitandro filaminana ho matianina amin'ny intervention professionnelle sy ny gestion démocratique de foule. Hitantsika manaraka eo ihany koa ny centre de reproduction et de formation de dressage canin CRFDC izay tarihan'ny chef d'escadron Razafiramanana Antonie. Manome tanana amin'ny ady amin'ny alatromby manerana ny nosy. Misy alika pitsongodia iena ihany koa moa zany hitantsika mandalo ankehitriny izay manampy sy manamora ny asan'ny mpanao-famotorana amin'ny fitadiavana bofo hita maso sy maimampona ary maimaim-pona miakana azy ireo eny Ivato. Hitantsika amin'ny fahitalavitra kosa ankehitriny ny groupement de sécurité d'intervention spéciale izay hitantsika ny Sayolafy miambina ny morontsiraka na ny peloton de surveillance côtière izay tarihan'ny capitaine Randriamirina Abel. Ity moa zany ilay samby kely aingam-pandeha any gendarmerie penena manana ny marque Argos 910. Misy telo ankehitriny ireo peloton de surveillance côtière manerana ny nosy dia any amin'ny faritra Sava ao Ambotralalana, ny ao amin'ny faritra Nalanjoroa ao Tanjona Mananary ary ny faritra nosy ao amin'ny toerana Manantena. Ireo fitaovana ampiasainy eo anivon'ny polisy pirenena indray no mandalo hitantsika amin'izao fotoana izao manana fitaovana maro be ihany koa ny polisy pirenena commissaire. Reto fiara izay ampiasainy anivon'ny polisy pirenena io reto dia ny officier principal de police de classe exceptionnelle Tombo Martin no mitarika azy ireo. Santionana fotsiny amin'ireo fiara izay ampiasain'ny sampagara samihafa sy ny fitaliavam-barotra eo anivon'ny polisy pirenena manerana ny nosy ireto hitantsika ireto izay fampitaovana amin'ny fitaovam-panjakana entin'ny polisy pirenena manatanteraka ny asa.
polisy pirenena ve misy rafitra manokana misahana ny fikarakarana ny fiarakodia tahaka itony satria raha ny fahitana azy zao dia fiara voakarakara no hitantsika toy izao. Tena misy dia misy koa zay Papi Stéphane eo anivony sampandrana misahana ny logistika no misy ny fikarakarana manokana an'ireo matériel roulant zany ny fiarakodia sy ny moto zay ampiasain'ny polisy pirenena no misahana izay ndraikitra izay fa hitantsika izao kosa indray ny motocross amin'ny USPN zany izay mitondra an'ireo équipe tactique légère ho an'ireto vondrona manokana ho an'ny polisy pirenena ireto dia ny officier de police rabenarina izy ireny no mitarika azy ireo. Anisan'ny asan'ity vondrona eto anivon'ny polisy pirenena ity moa ny fanafanganana ny asa isan-karazany na ny firotsahana tsehatra izany na amin'ny faritra sarodalana. Anisan'ny efa nahita vokatra mivaingana sy azo tsapahitanana tamin'ny asan'ireto motocrossny polisy pirenena ireto ny nahafahana ny fe ireny fakanakirany misy tany amin'ny faritra Anjozorobe, Morarano sy tany tsara tanàna ireny satria nandray anjara feno tanteraka tamin'ny fampandriana fahalemana tamin'ireny faritra ireny teo anivon'ny polisy pirenena. Ny eo anivon'ny fahatoseranana indray no arahantsika manaraka reto fitaovana ataontsika hoe manara-penitra ihany koa izay ampiasainy ny fahatoseranana amin'izao fotoana. Mitazantsika mandalo manao zao avy amin'ny fahatoseranana malagasy ny brigade canine izay tarihan'ny contrôleur des douanes ndray misaina tsy ferany. Tamin'ny taona 2024 no nipetraka ny ity brigade ity ary efa betsaka ny miasa amin'izao. Isaina moa ny alika reto alika manana fahaizana amin'ny resaka fitsirena ny zava-mahadomelina, ny vola vahiny, ny biby sy ny zavatra maro arovana ary anisan'ny vokatra betsaka ary sy goafana azony tamin'ity taona ity moa ny nahatrarana ny vola 107 600 € tamin'ny volana octobre lasa teo. Miasa eny amin'ny serana mpiara-manidiny vatsy Nosy Be izy ireo ankehitriny ary efa isokatra tsy ho ela amin'ity taona ity ny brigade canine any Toamasina. Azantsika teo moa fa dia mampiasa ny drone ihany koa ny eo anivon'ny fahatoseranana amin'izao amin'ny fiarovana ny sistany Madagasikara amin'izay hoe fanodranana na fampidirana entana tsokosoko eto Madagasikara. Tazantsika amin'ny loko mena izay mampiavaka azy ihany koa ny mpamonjy voina amin'izao fotoana izao. Ia hitantsika manoloantsika zao moa vonjy mpamonjy voina ahitana fiara fito sy olona 50 manateraka matso marina moa fa eo ambany fahiny be ny tanàna Antananarivo ary etsatsara lanàna ny foibeany. Ny matso dia ialohavan'ny fiara tsy mataho-dalana zay mitondra ny lehibe amin'ny vondrona zay mitondra ny lehibe amin'ny vondrona dia ny commandant Ralay Vaonoro Eric Olivier ary arahan'ny fiara premier secours mitondra ny faneva amin'ny vondrona dia ny fitsipika Herpo Fandavatena. Tazantsika manangasanga iny kosa ny fiara bras élévateur automatique misahana ny asa-pamonjena amin'ny toerana avo mahatakatakatra amin'ny 20 metatra mitondra ny lehibe Nolafy dia ny commandant Razafindrabe Parfait Mamy. Manaraka azy ao izay ao aorianan'io fiara lehibe iray io dia ny fiara lehibe iray ihany koa famonoana afo dia mitondra ny mitarika an'ireo mpitsitrika eo ambony lakana izay voatokana tanteraka ho amin'ny asa-pamonjena amin'ny loza teraka ny rano dia ny capitaine dentiste Rojo Fitia Joely Armalala Tantely no miaraka amin'izany fiara izany. Manaraka azy ao dia ny fiara anankiray fourgon Pompton marque japonais mbola fiara famonoana iafy ihany izy io izay miaraka amin'ny lieutenant Ramarson Dany Pascal. Alohan'ny farany dia misy koa ny fiara antsoina hoe citerne camion citerne feu de forêt entina miady amin'ny dortanety sy ny ala ary miaraka amin'ny sous-lieutenant Rakotomirina Larion Auguste. Ary mamarana matso dia ny fiara antsoina hoe véhicule de secours et d'assistance aux victimes nentina monjena olona tradoza eny an-dalana sy eny amin'ny toerana maro samihafa ary miaraka amin'ny docteur Andrianarsoa Jocelyn Richard.
raha moa zany manamarika fa eo ambany fiahino ny ben'ny tanàna ny Antananarivo ihany koa ny mpamonjy voina na ny pompia eto Antananarivo renivohitra izay. Dia toy izay sy toy izay ny mamarana ny matso moa zany na ny défilé an'ireo mpandray anjara rehetra na ahitana ny eo anivon'ny tafika malagasy, ny eo anivon'ny polisy pirenena malagasy, ny gendarmerie pirenena, ny eo anivon'ny fandrarana ny fonja, ny fahaditsiarana malagasy, ny mpamonjy voina, ny polisy municipal, ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny mpiaro ny rano sy ny ala izay nandray anjara tao anatin'ity matso 4 Jona 2022 ity. Mbola mitoy moa ny aseho maro samihafa izay mbola ho arahantsika mivantana hatrany fa ino no mamarina ny matso aloha hatreto tazantsika eto moa zao ny filoham-pirenena mivady miaraka amin'ny zanany lahy izay manome voninahitra izao fotoana izao satria araka nambaran-teny amboloha moa dia fotoan-dehibe izany hoe 20 taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara izany satria raha ny olombelona ho iateo no 20 taona izany fa voky taona tokoa ka ataontsika hoe mendrika ny fanajana, mendrika izao fankalazana manotrokotroka izay tanterahana amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao kosa dia tazantsika midina ny filohan'ny repoblika izay mamarika ihany koa zany fa efa mifarana ny matso izay tanterahana eto Mahamasina. Raha tsy tompolasy tompofavity nandray vahiny Madagasikara tao anatin'izao 20 taona izao teo ny filohan'ny antenimieram-pirenena avy amin'ny firaisan'ny Comore izay nisolo tena ny filohan'izy ireo ary ihany koa ny ministry ny fampiofanana sénégalais sady mpitondra tenin'ny gouvernement tao amin'izy ireo ka araka izany dia misy moa ny fomba fifanajana ara-diplomatika dia isitaka kely vetivety izao toerana izao andrematoa filohan'ny Republikan'ny Madagasikara fa hiverina amintsika eto izy afaka fotoana vitsivitsy noho izany dia mitohy hatrany ny lanonantsika eto amin'ny kianja izay efa nomanina hitondrana hafaliana ao anatin'izany fankalazana izany. Dia isaorantsika izy ireo, isaorantsika andrematoa filohan'ny Repoblika, isaorantsika ihany koa ramatoa vadin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo tompon'andraikitra maro samihafa izay nanome voninahitra izao fankalazana lehibe izao. Adiny roa mahery teo no ny ainantsika n'izay matso lehibe teto amin'ny kianja bare Mahamasina izay nahitana ireo tropa mandeha tongotra toy izany ihany koa ny tropa motorisé izay miisa 1,704 ireo mpandray anjara tao anatin'izay matso izay nisongadina ireo fanamiana vaovao avy amin'ny filoham-pirenena nentina nanamarika n'izay matso izay anisan'izany ihany koa ny fandraisana anjara n'ireo tafika vahiny ny tafika sinoa ny tafika frantsay izay niara-nankalaza ny 5 taona ny joroany foloalinda malagasy sy ny fety pirenena malagasy mamy Filipina Babi Stefana izay niaraka nampiana mivantana n'ity matso lehibe ity. Araka ny nambarata moa Griffina Bakolniaina nisy ny solitenany zareo avy ao Comore ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny zareo avy ao Comore sy ny ministry ny fampiofanana sénégalais izay tonga nanotrona ity lanonan'ity ankoatran'ireo masovo miasa simona eto Madagasikara izay miisa 20 izay tonga nanotrona avokoa ny teto Mahamasina mbola mitombo rehefa avy eo ny fandaharam-potoana eto amin'ny kianja ny Mahamasina eto amin'ny kianja ny bare
dia mbola isy ny podium izay arahany vahoaka malagasy mbola hiverina ny filoham-pirenena Babi Stéphane. dia zay ihany koa zany no mamarana ny fampitana mivantana miainga avy aty amin'ny kianjabary Mahamasina zay nentina itelomany ada teto isaorany ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana rehetra izay nitanterahana tamin'ity tapany maraina ity isaorana ihany koa ireo teknisianina rehetra izay niarany sala tamin'ny fampitana ny sary sy ny feo tany atokantranotsika tsirairay avy teo efa nambarako teny am-boalohany moa fa manao ny ezaka rehetra izay eto anivon'ny televiziona malagasy eo anivon'ny radio-pirenena malagasy ny eo anivon'ny fitaliavana misahana ny ara teknika eto anivon'ny ORTM zany ny ezaka nanomeny tsara rehetra